Fanasamy nosy ary Madagascar sy Cuba dia efa manana traikefa raha eo amin'ny tontolon'ny jono ary zareo Cuba noho izany dia nisy ny fihaonana teo amin'ny ministran'ny jono sy ny harena anaty rano ary ny masoivohon'ity firenena ity nisongadina tao anatin'izany ny endriky ny mety fifanomezan-tanana misy eo amin'ny firenena roa tonta eo amin'ny fampizarana traikefa ihany koa ao anatin'izay sehatrin'ny jono zay. Vonina IRS amin'ny gouvernement Malagasy ho an'ny fampandrosoana ny sehatrin'ny jono Cuba ino anisan'ny nambarany masoivohon'ity firenena ity Ernesto Gomes Diaz ataoriny fihaonana tamin'ny ministran'ny harena anaty rano sy ny jono Gilbert François ny maraina teo teny ampandrinomby. Zavatra andresana teo zay ny firenenan'ny coopération ny Cuba sy Madagascar amin'ny pêche, resaka pêche. Ny firenenan'ny coopération ny pays anankiroa zay ny zava-dehibe na dia misy ny tsy fampiny vola dia iazanao atao zay coopération zay. Tsy maintsy miezaka ny pays anankiroa mba tsy ho dominen'ny pays ngezabe dia zay moa tonga ny pays Madagascar sy Cuba tokony miezaka hanao coopération. Cuba dia nosy toan'ny Madagascar ary noho ny sehatrin'ny jono manana anjara toerana lehibe amin'ny toekarenjy dia vonina amin'ny fifampizarana traikefa amin'ny gouvernement Malagasy izy ireo. Voamaika hiamafy satria natany États-Unis zay raha namonjy ny fivoriana be tany dia fa namonjy anay ny délégation cubane dia hoe manao zay raha hamafisina indray ny fiarana hatramin'izay satria tsika samy nosy mitovytsika eo ary tsy hoe tany samy manana fa mitovitovy ihany ka tsy alova hoe izy mba hamafisy ny zavatra dia zay moa hamafisy ny andriamatoa ambassadeur zay tonga eto ary niresahany tamin'ny filomo zay zavatra zay satria tsy ny pêche ihany iny no niresahany fa nateo amin'ny fahasalamana ny ady amin'ny malaria ny ady amin'ny peste satria izy efa lavidavitra ihany amin'ireo zavatra reo na ny eo amin'ny fambolena ihany koa satria fambolena sigara na ny fambolena paraky zany ny fambolena zavatra hafa satria antsika tsara be moa fa i Cuba dia lavitra mihitsy amin'izany sigara de Cuba zany ka dia ataoko fa zavatra be dia be mihitsy no hiarahantsika miasa tsy vitan'izay ihany fa mety hanampy antsika ihany koa izy amin'ny gestion ny pêcherie sasasasana ary teo aza vao gaga satria tamin'izany fotoana zany mbola tsy dia nisy firy ny fiompina anaty ranomamy nefa izy zao ny teny hoe zay izy dia efa manao fiompina anaty rano. Efa nisy teo aloha ary niato tao anatin'ny fotoana maro ny fiara-miasa teo amin'ny Madagascar sy Cuba iverina hitondra aina avao an'ny toekaren'ny firenena roa tonta izao fisokafa ny fiara-miasa izao indray ho hiatrany ministran'ny harena anaty rano sy ny jono Gilbert François izay anisan'ny nandrato fianarana ambony sy tany Cuba tany aloha.